Émission spéciale, ça se dit, bien dit. Iner topolasy tompoko vavy faly miarabatsika rehetra mpagnaraka fandarana ça se dit bien dit ato amin'ny groupe mivovona amin'ny page ça se dit bien dit. Aty Anosy be moa misy zay amizao fotoagna zao tsy namony antodianay aty fa andeha angala voandalagna ho an'ny ça se dit bien dit ordinateur marque Asus zay ordinateur nanentiny madame Lydia Lando zay marque tena tsara ary ordinateur rehetra dia rehetra natolotriny ho an'ny équipe-ny ça se dit bien dit agnatsaragna ny fandaragna. Faly miarabanao zay madame Lydia Lando ary misaotra anao amin'ny voandalagna zay nomenao zay ato amin'ny équipe ça se dit bien dit. Miarabanao koa Tino ary misaotra koa anao namangy ary miaraba antsika vahoaka malagasy. Ya raha tsy madiso moa izy marina i madame Lydia Lando aveza teraka teza manambady manjanaka ave dia mipetraka eza. Zaho aloha boaka Siramambilo be, teraka Siramambilo be ary boaka Agnabranifasy. Fa zaho nivangatragno Anosy be, zaho mipetraka France, zaho manambady mariage amanjanaka. Ça fait 12 ans zaho marié ndraiky vadiko. Zay ny teraka raiky Enjo Lando agnarany ary vadiko koa zegny Risara Lando. Ya misaotra amizay fampafantaragna mombambanao zay fa anontany kely azy atsika hoe inona ny antony mahatonga anao magnampy mazoto magnampy fandaragna ça se dit bien dit. Oui, misaotra amin'ny question napetrakanao ary maharavoravo zaho en tant que malagasy zaho koa zegny hoe mahafalifaly zaho mahita l'émission zegny tiako ary mba hitanay jiaby vahoaka malagasy agny a France ary antany jiaby zegny tegna mahafalifaly ary antena koa zegny bagasy zegny mba fagnampiagna zay ho an'ny groupe jiaby zegny nagnanaovako izy ary tindroko amin'ny fonakay ary zaho koa zegny gasy karatsaka jiaby donc zegny mahafalifaly zany nagnanomezako izy. Raha tsy hevitsika koa moa madame Lydia Lando isany efa fantatra tamin'ny Facebook tamin'ny alalan'ny fagnampiany ankizy vavy ray zay avy any Fianarantsoa niasa tany Sambava nijaly te hody any fianakaviany nefa tsy nanagna fraise dia madame Lydia Lando nahita zay filazagna zay tamin'ny Facebook ary nitady tompona olona iray atokisagna nandefasagna vola nomegna any ankizy vavy mpiasa tany Sambava atao freinage mody tany amin'ny fianakaviany ary tonga soamantsara tamin'ny ankizy vavy ny vola nalefa nody tany Fianarantsoa izy. Madame Lydia Lando efa mpanohagna ny fandarantsika ça se dit bien dit raha tsy teny afa-tsy ny izy no nanolotra ny tablette izay ampiasainy ça se dit bien dit tamin'ny 2016 ka hatramizao zay tablette hitatsika misy mpanolotra fandaharagna misy tablette zay ampiasaintsika regny dia tablette avy tamin'ny madame Lydia Lando. Saka betsaka ny madame Lydia Lando tsika amin'izay resaka nataony zay amin'ny fagnampiany tsy tapaka ny émission ça se dit bien dit zagnahary agnampy anao amaly soanao ary ameno zay laninao rehetra makasiky ny fagnampianao ça se dit bien dit sy fagnampianao malagasy jiaby namagna aty Madagasikara. Ary agnampy atsika jiaby koa zegny mitandregny ary misaotra amitsika jiaby gasy koa engane zagnahary agnampy atsika jiaby koa. Veloma tompoko. Veloma. Zena veri avakoya kwezi kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit, bien dit.